avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovó. Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Manulcianoni vovó. Lasa normal amin'ny vahoaka malagasy ireo trangana tsy fetezana maro iainana andavanandro eto amin'ny fireneny. Mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao hoe niova fijery ve ny vahoaka malagasy sa niovaina ny fomba fijery raha ny zava-misy sy ankehitriny. Tsy credibla ny seny hoy randriana Soloneko sy teny Androandy na izany nandefa sosikevitra ho fanatsarana fifidianana any amin'ny seniny tenany. Tsy manome lanja ny mangarahara ny mpitondra fanjakana ho ny Transparency International Initiative Madagascar. 20 kilometatra no vita tamin'ilay lalambe mikodana tao anatiny 3 taona. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 12 manana tambony amin'ny isan'ny mponina miaina anaty fahantrana lala ny Madagasikara, hoy ny banky iraisam pirenena. Mahafantatra izao zava-misy marina izao ve ny filoha, hoy ny mpamakafaka ara-politika. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena, ny filohan'ny fitsarana ambony, Sushila Karki, 17 taona no voatendry Prime Ministre lehibe ny gouvernement tatetezamita ao Nepal. Omaly izy no nanao ny fianianana amin'ny maha Prime Ministre azy. Sambany tao toerana no nisy vehivavy nandray anjara tamin'ny fitondrana firenena tahaka izao. Nyantsy Prianzay. Aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vava anao izay manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asaina mpanajanianao anaraka izany hatramin'ny farany. Lasa normal amin'ny vahoaka malagasy ireo trangana tsy fetezana maro iainana andavanandro eto amin'ny firenena. Mampametra-panontaniana ny mpanara-bavao hoe niova fijery ve ny vahoaka malagasy sa novaina ny fomba fijery raha ny zava-misy ankehitriny. Matoa andatsoratra ny fampalalam-bavao mahakasika an'izay. Niova mihitsy ilay Madagasikara sy ny fomba fijery ny vahoaka malagasy tato anatin'izay 10 taona faran'izay. Toa lasa normal avokoa ireo tsy normal fahiny. Toa lasa mety ilay tsy mety taloha, fa asa noho ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso sa izao ilay fandrosoana. Ireto zava-misy vitsivitsy tsy karitry ny sampana fambalalaam-baovao fa toa lasa normal ilay nanivon'ny fiarahamonina. Normal satria efa fiainana amin'ny andavanandro. Normal satria toa rehefa tsy izay no miseho dia tsy normal. Toa hafahafa izany ilay fiainana, toa misy banga. Voalohany amin'izany ty resaka herinaratra. Efa normal amindra malagasy izany hoe tapaka jiro raha vao mifoha maraina. Aizana no mitsena rehefa avy miasa ary misy fahatapahana ihany koa amin'ny fotoam-piasana. Normal izany fa somary menomenona kely fotsiny rehefa lasa mihoatra ny adiny 3 na adiny 5 ny faharetan'ilay fahatapahan'ny herinaratra. Menomenona satria angamba tsy toa ilay fahatapahana mahazatra mba hoe adiny 2 ihany na adiny 3. Dia tsy manino ihany koa fa normal rehefa tsy mahita vaovao amin'ny fahitalavitra amin'ny valora alina iny na ny orona tsara mitohy sy ny sisa fa efa mahazatra andra malagasy izany. Fa rehefa mba misy lalao ny Barea iny fotsiny no mitokana kely eny fa tsy mety kosa raha tsy hanoana ny ekipam-pirenena e. Dia tsy tapahandra fanjakana koa aloha amin'iny ilay herinaratra fa tsy normal kosa angamba hoy izy ireo raha tsy hijery baolina amin'ny fahitalavitra ny malagasy efa tsy afaka hijery tsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany. Dia toy izay ihany koa ny fahatapahan-drano efa normal amindra malagasy. Normal izany hoe mandeha mandahatra bidon amin'iray ora maraina, mandao fandriamafana tsy matahotra mpanendaka. Raha tsy izay manakarama olona dia vidiana 2 arivo na 3 arivo ny bidon iray. Dia ireo manana rano ny jirama ao an-tokantrano koa moa dia tsy manalavitra amin'izay fa normal rehefa tapaka ny rano, faly rehefa mitsitaitaika ny fandehany satria efa mba misy aloha. Dia normal koa izany hoe lasa juita marin ny lokiny. Normal amindra malagasy ihany koa izany milahatra ora 2 na ora 3 mandoa fakturany amin'ny jirama ho fisaorana azy amin'ny tolotra nomenina nandritra indray volana iny.
normal raha tonga eny amindriramay ianao ny maraina dia hoe tapaka ny jiro ka tsy afaka mandoa faktura aloha fa arariva indray miverina tsy maninona zany fa normal leto Madagasikara izay no satino any amin'ny jiro sy ny rano fa misy zavatra lasa normal amintsika malagasy ihany koa tato anatin'izay 7 na 10 taona faran'izay ohatra amin'izany ty fifamoivoizana sy ny tontolony ty normal zany hoe miala ny feno rivo any amin'ny distrikana Tsimondrano amin'ny 7 ora maraina dia tonga eny Anosy amin'ny 9 ora na amin'ny 10 ora maraina eo noho ny fitoanany etsy Anosy zato. Laha ny andro ora 2 na ora 3 eo Talata maty mandrapivoaka eny Andranomena, ny eny Itosy mihazo ny 67 hektara, ny eny Analamahitsy sy ny sisa. Normal amintsika zany hoe laha ny ora 2 na 2 na 3 vokatry ny fitoanany fifamoivoizana zany amin'ny maraina sy ny hariva. Normal zany eto Antananarivo. Fa raha nitranga manerana ny Nosy momba izy resaka fifamoivoizana izay, normal mampiasa lalana ihany koa zany lavaka feno lalana zany eny amin'ny lalam-pirenena. Normal raha simba ny lalam-pirenena, aiza kosa moa no ahavitana mikojakoja sy manamboatra ny lalana anarivony kilometatra manerana ny Nosy io hoy ny sasany. Fa tapahany jiro sy rano, toam-boivoy, lalana ratsy, normal zany eto Madagasikara, fa normal koa eto amintsika ny hoe karamatsy miakatra ho an'ireo izay mandray isam-bolana. Manana diplôma nefa tsy miasa, tanora mirenireny tsy mahita asa nefa ny vidim-penina tsy mitsahatra miakatra. Normal zany eto amintsika ary vao vidy foana io vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro io na ohatrinona fa ny fatrany fotsiny no miena kely, tsy mampanino zany normal hoy ny sasany. Dia lasa andoavam-bola ny fakana taratasy atsy amin'ny birao-mpanjakana atsy. Miverina 10 vao mahavita ilay taratasy tatsy amin'ny itsy birao-mpanjakana itsy. Vao betrika ilay mpiasa-mpanjakana hono ilay olona. Niverina olona nandeha tongotra tapakandro aza fa tsy niasa ka ilay tompona ndraiky mpanjakana tao. Normal zany, reraka angamba nanarary ka tsy afaka nilaza meloa. Normal raha mandoa vola kely fa taratasy io kosa ve moa no karakaraina ka tsy mba hametraka kely. Santionany amin'ny zavatra lasa normal eto amintsika ireo fa tsy ho voatanisa raha olazaina daholo. Toy ny eny anivon'ny fitsarana. Normal raha nitopoka ianona fa tsy nalala olona hono. Normal raha afamiaina koa ianona tatsy fa kay avan'ny ministra Zatsy na Zaroa. Normal raha lasa nianona le tany tetsy ka izy namany filoha ka izy miasa ao mahazo arivo. Normal zany lasa nijolo amin'ny tambasy ny vola be tatsy, omby amanjato ny lasa ny dahalo. Novonona tamin'ny fomba feno bibiana tary. Normal zany tany efa tsy milamity fa ireo tsy mba mailo hoy ny fiarahamonina. Normal be raha resy ny fanoherana amin'ny fifidianana satria ny volomboasary no mitondra. Normal zany ary tsy mahagaga ny rehetra fa raha tsy izay no miseho zay vao mety ahagaga. Dia tahaka izany ny zavatra misy eto amintsika izay tsy mahagaga intsony moa fa mba mampatsiahy fotsiny ny sampana fampalalam-baovao ny amin'ny hoe izany no fiainana eto Madagasikara amin'izao taona 2024 izao. Ny zavatra tsy normal taloha lasa normal amin'izao ary amin'izao aza izay miseho mitako hoe mila jiro sy rano amin'ny fotoana rehetra izahay, mila fifamoivoizana mirindra, mila mandry fahalemana na an-tsaha na an-tanàna na andro na alina. Mila miasa araka ny tokony ho izy ireo mpiasa-mpanjakana, tokony ahita asa ireo mahavita fianarana rehetra, tokony hovahany ity olana tsy fananana azy ity, tsy ekena ny kolikoly, tokony anompo vahoaka ny mpiasa-mpanjakana satria mpiasam-bahoaka. Manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ireo olom-boafidy manomboka amin'ny ambany indrindra hatramin'ny filoham-pirenena. Izay olona miteny sy mitaky an'izany amin'izao no toa lazainy ny fiarahamonina hoe olona tsy normal, olona tsisy atao. Fehiny mitady ho adin'ny vahoaka malagasy na asaina adinoana ireo adidy amanandraikitry ny fanjakana na olom-boatendry io na olom-boafidy. Ny amtinana azy raha izao zava-misy izao dia ilay mpitondra sy ny ataony mihitsy no tsy normal intsony eto amintsika. Fa asa mandra-pahoviana rehefa maninona, rehefa iza vao ho tanteraka ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso irairay na isanandro io. Fa amin'izao mantsy lasa mivadika ny rasy eto Madagasikara ka ny tsy mety sy ny tsy tokony atao indray no lasa normal. Tsy crédible ny seny ho irandriana solony haiko sy teny androany na izany nandefa sosikevitra ho fanatsarana fifidianana any amin'ny seny ny tenany fanapaha-kevitra izay toa manome lanja ny seny ihany na isan'ireo efa niarany alabato azy ity mpanao politika ity fanadidina no tanteriny olona saina. Nandefa sosikevitra tany amin'ny Voamera maleo tena misana ny fifidianana na ny seny sy tendrandrena solony haiko ho fanatsarana ny tokotany mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana. Zahay dia efa teny be zavatra tsy nety hitanay amin'ny seny na amin'ny ACC mahademokraty dia tsy mety tsy nandefa sosikevitra izahay reto daholo tompoko ny sosikevitra napetrakinay dia eo tsika malagasy no hitsara hoe hataony sinema indray ve le izy mody ataony io dia manao ny ataony ihany zareo tahaka ny fatao
za angambany afaka miteny hoe tsy crédible seni tamin'ny élection zay nataoko nanao confrontation zahay tao amin'ny seni noetiny dôly any dossier rehetra PV noetiny seni de nitondra koa PV jerenay ny PV ny seni sy ny PV ako mitovy fa miaina amin'ny site ny seni afa seni ohatran'izany ve crédible sa tsy crédible anjarantsika vahoaka malagasy no miteny zany ny atao hoe seni teto Madagasikara. Miombon-kevitra amin'ny mpanao politika maro ity filohan'ny fanoherana eo anivon'ny antenimieram-pirenena ity fa tsy izy tsy azo itokisana io seni io amin'ny fikirakirana ny fifidianana raha tarafina amin'izay fifidianana maro ny fanesy no karakarainy izay nisy eo ny osoka sy fandikan-dalàna ka isan'ny mahatonga ny firenena amin'izao toeran'izao. Ny fomba fiasan'ny seni izay tonga hatramin'ny fampifandonana ny teo anivon'ny vovonana firaisakina raha tsy ilaza afa-tsy ny fifampitoriana teo amin'ny filohan'ny antoko HVM sy ny prositeny nandritra ny fifidianana be ny tanàna tany Mahajanga. Tamin'ity seni ity ihany koa no nanagadrana ny teknisiana avy amin'ny antoko tim izay voalaza fa niditra ny tsokosoko tamin'ny tranonkalan'ny seni. Ny teo anivon'ny antoko tim sy ny HVM androany izay samy nanamafy fa tsy nandefa sosikevitra ho an'ny amin'ny seni tamin'ny anaran'ny antokon'izy ireo fa ny vovonana firaisakina no nandefa izany. Ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'ity raharaha seni ity milaza isitendrandrena solonyaiko fa tsy crédible io seni io fa izy ihany anefa no nandefa sosikevitra ho an'ny amin'ilay seni izay lazainy fa tsy crédible ary io seni tsy crédible io no andray an-tanana ireo sosikevitra izay nalefany. Tranga izay toy ny ohatra misy any anivon'ny fiarahamonina efa hita fa mpangala-bola ny mpifanila vodirindrina fa mbola izy ihany no omena vola sy irahana amiantsena. Nandefa sosikevitra ho an'ny seni ity mpanao politika ity raha nitoko politika maro hafa nisafidiny tsy andraharaha io seni io intsony fa mitaky ny andravana azy aloha izay vao miara-midinika sy mandefa sosikevitra ho fanatsarana ny seni vaovao sy ny tokotanim-pifidianana. Ankoatra izay raha ny fantatra anatin'ny fivoriana amin'izao ny eo anivon'ny vovonana firaisakina mandinika ny ho fandraisana anjaran'izy ireo na tsy amin'ny fifidianana izay ololony Madagasikara. Isy tendrandrena solonyaiko izay nitondra ny fanio-keviny ihany koa androany taoriny ny fanapahana navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena momba ny Madagasikara. Tamin'ny fihaonan'ny Ingay Rajoelina sy ny FMI telo andro lasa zay vao taitra Ingay Rajoelina hoe tsy mety ary tsy zakany vahoaka io fanarahana miaraka amin'ny FMI sy Banque mondiale. Tao anatin'ny communiqué zay nataony FMI Ingay Rajoelina sy ny gouvernement mandandany vola fahatana. Ingay Rajoelina fatatsika amin'iny radedaka zay ataon'iny betsaka loatra ny vola ny lanina mihoatra ny vola niditra. Raha omena noty zany Ingay Rajoelina sy ny fitantanana sy ny fitondrana de aotra. Ary eto fa manambara amintsika vahoaka malagasy mbola ho avy ny sarotra kokoa. Zay ny ato teneny eo andao tao mangarahara aseho ny vahoaka malagasy ty lettre d'intention 200 pages mahery ty ho dinina ao amin'ny antenimieram-pirenena. Mba ho fantatry vahoaka malagasy zao ny re tompoko no anjoatsika. Raha ny fanio-keviny hatrany tompon-daka amin'ny fampanantenana pokaty Ian Rajoelina nambara tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa afaka 2 herinandro eo no tafiakatra eto Antananarivo ireo vondrona mpiara herinaratra 105 megawatt any Tomasina nefa efa herintaona lasa izay no lazaina fa irisona ny fampiakarana azy ireo eto Antananarivo. Antony hanambarany ity mpanao politika ity fa tsy ho tonga eto Antananarivo ireo groupe ireo fa tokony hitady hevitra ny mpitondra toy ny fampiasana kabla hitaritana ny herinaratra ho tonga eto Andrenivohitra. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena miditra fa tsy antoka ara-teti-bola isika rehefa tsy mahay mampifandanja ny vola miditra sy mivoaka ny mpitondra rehefa mahita fa misy lesika kanefa tsy manitsy ny lalàna ampifiny teti-bola mpanjakana tsy ampy ny fidiram-bola mpanjakana kanefa mandany vola amin'ny tetikasa tsy lara-pamena mila mpitomboina ny vola miditra hoy ny mpahay toekarena fanadihadiana no tateriny tozy ny Rina Tahiry. Lan'ny mpitondra amin'ny dépense ny vola mpanjakana fa tsy nanaova ny investissement izany hoe tsy nanaovana asa hanodina ny toekarena mba hisy domberina ampidi-bola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana na hiteraka harena ny mpitondra tamin'ny nandaniny ny vola mpanjakana fa lany tamin'ny asa mandany vola fotsiny budget ivor. Ankoatra izay vokatry ny tsy nanitsina ny teti-bola mpanjakana ihany koa na tonga ny fatiantoka raha teti-bola io hoy Imbe Serge Jovial mpahay toekarena sady filohan'ny antoko ny fivoaran'ny malagasy. Fa i Madagasikara ni à partir du mois de juin
amin'ny économie globale dia efa miaina mitrosa zany hoe à partir ny mois de juin dia efa trosa ny iainan'ny Madagasikara hatrany amin'ny décembre. Zay no mahatonga ny FMI nilazana izy iny hoe mila jerevantsika kokoa, soit les façons augmenter dans les recettes, soit les façons diminuer dans les dépenses. Point raha ihany koa efa niteneniko tamin'izy io dia hozy hoe mila ajaina tsara le orthodoxie financière. Rehefa hitanao premier trimestre misy les exécutions budgétaires fa mandeha mafy loatra les dépenses sy ny karazany, soit ianao zany amin'ny session parlementaire mois de mai manao ny atao hoe loi de finances rectificatif amin'izay fotoana zay mba anitsina la misy zavatra tsy tafiditra tamin'le dépenses sy ny karazany mahatonga an'le dépenses miakatra be loatra dia anitsina ny teti-bolam-panjakana na ny loi de finances zany zay natsoina hoe loi de finances rectificatif na kosa ahitanao ny ajustement rehetra tokony ataonao. Tsy nataontsika nefa zany tamin'ity fotoana ity, tsy nataontsika zany tamin'ity taona ity. Fandaniam-bola no ahenina na ny vola miditra no ampitomboana ialana amin'ny déficit budgétaire na fatiantoka ara-teti-bola mitranga eto amintsika io raha afakafakaina ny tia ny tahirim-bola iraisampirenena atao hoy ny fanazavana. Tokony ny fampitomboana ny vola miditra no irosona ary rehefa mamoaka vola tokony hiteraka arena sy laharam-pahamehana no atao. Tsy maintsy ajustena les mécanismes, tsy maintsy atao ny ajustement structurel rehetra, soit au niveau de recette, soit au niveau de dépenses et au niveau de exécution budgétaire. Ny recette de augmenter amin'ny taux pression fiscale mba ahafahantsika zany tsy miankina loatra amin'ny trosana ny fanampiana iainana à partir du mois de juin mba ahafahana ananana autonomie financière makany amin'le autonomie financière satria apikarinao ny recettenao, ampidinao ny dépensenao amin'ny fomba rehetra mba ahafahanao tsy hiankino amin'ny any ivelany sy ny fanampiana rehetra foana. Ny firenena rehetra manao an'izany daholo. Taux de pression fiscale atsika aloha de faible tokony hiakatra zany. Eo ihany koa ireo secteur informel ireo ataovy ny fomba rehetra, asivy ny programme rehetra mba ahafahan'ireo secteur informel ireo zany ampidi-bola amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ajuster avy ihany koa ny dépense satria tsisy miracle io izy ary zay foana nefa teniko. Recette sy ny dépense raha tianao ny équilibré an'izay soit diminuenao ny dépensenao, soit augmentenao ny recettenao anakatra an'le dépense tianao atao. Raha tsy tonga amin'izay système simple izay tsika amin'ny fomba fitantanana ny teti-bolam-panjakana, sarotra amintsika ny anana autonomie financière eo amin'le firenena dia hiankindoha amin'ny any ivelany foana itsika. Raha ny lesika hita tao anatin'ny fitantanam-bola tsy nisy fiatraikany tamin'ny toe-karem-pirenena sy ny any ambilanim-bahoaka ilay fandaniam-bola betsaka na betsaka aza ny vola miditra. Raha mbola mitoy ny fandaniana ny vola izay notrosaina sy ny volam-panjakana amin'ny asa tsy lahara-pahamehana hitsotsorika hatrany ny toe-karem-pirenena. Tsy manome lanja ny mangarahara ny mpitondra fanjakana ho ny Transparency International Initiative Madagascar 8 kilometatra no vita tamin'ny lalambe mikodana tao anatiny telotona. Tsy misy ihany koa ny mangarahara mikasika ny vola lany sy nampiasaina amin'ny fanamboarana io lalambe mikodana io santatra ny aina. 8 kilometatra no vita tamin'ilay lalambe mikodana tao anatin'ny telotona. Ohatrinona nefa lany tamin'ny fanamboarana io teleferika io izay voalaza fa $700 no ilaina. Ka ny $900 amin'izany na ny $720 no anjaran'ny fanjakana malagasy. Tsy mbola nisy hatramin'izao ny fampahafantarana ny mpahabe maso momba izany. Tsy misy ny mangarahara mahakasika ny fitantanam-bola amin'ny fanamboarana io lalambe migodana io. Misy zavatra fenina ny olona na ny mpitondra fanjakana ny tsy manome lanja ny mangarahara hoy ny teo anivo ny Transparency International Initiative Madagascar. Matoy ny olona anankiray tsy samy roso amin'izay mangarahara zay dia na misy zavatra fenina na misy alatra atao na misy zavatra kolikoly atao ao anatin'izany. Dia ireo antony ireo mety anisany matotsika hatramin'ny androany zoan'ny olom-pirenena ny sitraka ataontsika hoe vaovao anatin'ny lalam-panorenantsika dia efa milaza fa ny olom-pirenena tsirairay zay le hoe droit à l'information article 10 article 11 amin'ny constitution. Zany hoe anisan'ny zo fototra ananan'ny olom-pirenena anankiray ka raha vao tsy omentsika ny olom-pirenena zay zo zay dia efa azo lazaina hoe anisan'ny fandikan-dalàna ihany zany ny constitution mihitsy ny hitsakitsahantsika. Miteraka tsy fahatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ny tsy fahampin'ny mangarahara. Fanontaniana mipetraka ny hoe inino ny mpitondra tao ve izany noho ny antony manokana. Ary le finiavana amoaka an'izay mangarahara zay dia entinao manome an'ilay hoe fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny olona entina. Zany hoe rehefa mangarahara ny zavatra anankiray dia mazoto kokoa ny olona andray anjara amin'ny fiainam-pirenena, mazoto kokoa ny olona
andraiandraikitra amin'ny fiainam-pirenena mazoto kokoa ny olona mandeha mifidy fa zay anisan'ny mampiembotra ny olona tsy fisina mangarara ka asa ve mety atao fananina ihany koa ve le izy le tsy fisina mangarara azahoana maninona milaza ny hoe zay tiana atao ihany ny atao fa tsisy rarahinareo an'izay dia zay no anetananay ny olom-pirenena hoe mila mahasatsika misarika hatrany hoe aiza ny mangataka n'le hoe mangarahara zay na amin'inona tsy eto amin'ny firenena ihany fa misehatra rehetra zay misy atsika. Fototry ny fanjakana tsara tatana ny fisin'ny fitantanana mangarahara ary fitaovana mahomby ahafahana miady amin'ny kolikoly. Milaza fa miady amin'ny kolikoly ny fitondrana ankehitriny saingy hatramin'izao tsy mbola mifanaraka amin'ny kabary sy ny zava-bita ny fandraisana andraikitra. Mahakasika ny fampanantenana tsy tanteraky Andry Rajoelina indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy nitombo araky ny fampanantenana nataony Andry Rajoelina akory ny subvention ho an'ireo commune tamin'ity taona ity raha ny voalaza ny ben'ny tanàna nanaovana fanadihadiana. Ankoatr'izay tsy afaka mitaky hetra ihany koa ny commune amin'izao vokatry ny tsy fanomezana lalana avy eo anivony ivotoeran-ketra amin'ny eo anivony district fanadihadiana. Mahakasika an'izay tsy afaka mitaky hetra ireo komina maro manirana ny nosy amin'izao raha ny fitarenana voaray nanolazaina azy fa mbola azon'ny komina atao ny mitaky izany ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 hatreto tsy afaka miroso amin'izany ny komina vokatry ny tsy firindrana asany ivon-ketra eo anivon'ny district anisany ahitana an'izany ny ao amin'ny district ny Antananarivo Atsimondrano. Chef de centre fiscal itosy dia tsy mety manasonia an'ilay boky ahafahanay mitaky ny hetra hatramin'izao efa manana version papier zay manana version numérique zay efa nomenanjareo efa ela ny données tsy mety manasonia zareo ny dikan'izay dia tsy afaka mitaky ny hetra 2024 zany zay midina zany ny vola miditra eny anivon'ny commune dia ny fahitana azy hoe misy tsy mirindra tsara eo amin'ny service-ny impôt zany. Ankoatr'izay tsy tanteraka ny tenin'ny Andry Rajoelina raha nilaza fa ampitombona ny subvention menan'ny commune amin'ity taona ity ny ena na nitovy tamin'ny vola fandrotsaka isan-taona hatramin'izay ihany ny vola nalefa ny fanjakana fa tsy nitombo araka ny fampanantenana akory. Tsara marihana aloha zany fa ny subvention dia mbola mitohy ny teo aloha ihany no hita tamin'ity kanefa moa zay ny zava-misy dia mety misy antony maro samihafa no mahatonga an'izay dia ezahanay foana zany zay apety sy ampilamina azy aloha hatreto. Ny commune ambanivohitra Ambohidrapeto dia tsy nataonay ambany zavatra ny resaka amin'ny lafiny fampianarana zany indrindra ary ny budget natokanay ao anatin'izany dia azo lazaina fa mihoapapana mihoatra n'ireo budget amin'ny zavatra maro samihafa. Araka izany samy manao izay ho afy fa nireo ben'ny tanàna ampandrosoana ny commune misy azy avy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy toy ny fahasalamana ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fanamboarana lalana sy fampianarana sy sisa ny ao amin'ny district ny Atsimondrano manokana ohatra ny ray feo ireo ben'ny tanàna 420 ka nanolotra maro-pankasitrahana ho an'ireo mpianatra 3 voalohany tamin'ny fanadinana CPE sy 3 voalohany tamin'ny fanadinana BEPC tamin'ity taona ity isaky ny commune misy azy avy. Totosa omaly ny lanonana tsotra fanolorana izany ho an'ireo ankizy 450 ambizato mianadaha voalohany tamin'ny fanadinana CPE sy BEPC 2024 tao amin'ny Sisco Antananarivo Atsimondrano. Tafiditra ao anaty ireo firenena 10 voalohany manana tambony amin'ny isan'ny mponina miaina anaty fahantrana laliny Madagasikara hoy ny banky iraisam-pirenena. Mafantatra izao zava-misy marina izao ve ny filoha izay milaza fa mandroso Madagasikara hoy ny mpamakafaka raharaha politika ekena fa misy ny asa vita saingy tsy mamaly ny filan'ny rehetra raha ny fanazavana fanampy fanazavana. Isan'ireo firenena 10 voalohany tafiditra ao anaty ireo firenena manana tambony indrindra amin'ny isan'ny mponina miaina anaty fahantrana laliny Madagasikara araka ny tatitra navoakany banky iraisam-pirenena tamin'ity volana septambra ity. Tombanana oraka 10 tapitrisa ireo malagasy voakasika izany tafiditra ao anatin'izany ireo manana fidiram-bola latsaky ny $2,500 isanandro. Raha oharina amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao tsy ampisahanana ny resaka sakafo miampy fahasalamana eo ihany koa ny fanabeazan'io vola io. Ny fanontaniana mipetraka didiny hoe malala
izany zava-misy izany ve ny mpitondra malagasy indrindra ny filoha raha ny fitanisana eo amin'ny tambajotra serasera sy ny aloky ny vava ny famandrosi Madagasikara hoy ny mpamakafaka politika. Marina tsy azo lavina io tatitra navoaka ny bankiera isam-pirenena io raha ny toe-java-misy eto amin'ny firenena jerena hoy izy nanamafy. Amanoloana izany tsanga izany zavatra mampametra-panontaniana sy ny ataoko hoe tsara patsahivina ny vahoaka malagasy dia hoe mahalala an'izany zava-misy izany ve ny mpitondra malagasy indrindra ny filoha sa mody tsy te halala ny zava-misy tahaka izany satria raha nataoko hoe ny zavatra aseho an'ny mpitondra sy ny mpiara-mitantana amin'ny firenena dia ohatra ny ataoko hoe tsy mahalala an'izany zareo satria ohatra ny hoe efa milamina be eto Madagasikara raha ny zavatra tany saina hita eny amin'ny tambajotra sy ny zavatra tenenina ho an'ireo mpitondra tena sahirana amin'ny vahoaka malagasy fa nefa ny zavatra ambaran'ireo mpiara-mitantana amin'ny filoha tompona ndraiky mpanjakana dia hoe mbola tsisy navita tahaka ity mbola tsisy ataoko hoe mbola tsisy ohatr'izao tao anatin'ny 10 taona misy Madagasikara anankiroa ve zany eto amin'ity nosy ity satria misy olona milaza efa milala amin'ny fandrosoana nefa misy olona tena grosofana dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Mbola sarotra ny anarana ity firenena ity ary mbola asagoavana no hiandry ny filoha izay andimby manaraka eo raha ny fanazavana ka ilaina ny fiomanana amin'ny vina politika sy fandaharam-potoana matipaika mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ekena fa misy ny zava-bitany ity fitondrana ity saingy tsy natao an'ny rehetra fa ho an'ny sokajin'olona ary mifidy saranga. Raha izao ataoko hoe tatitra avoakan'ny bankiera isam-pirenena izao tena ho sarotra tokoa ny anarana ny ity firenena ity ary tsy araka ny resaka mandeha sy ny zavatra ampiseho fa tena mbola asa mivaingana ny miandry an'izay filoha andimby an'ity filoham-pirenena ity rehefa tsy ho vitany ihany satria efa ho tapitra amin'ity ny mandafara ny azo ataony ka zany dia mila fiomanana amin'ny ataoko hoe vina politika sy programa matipaika mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara tsy eto Antananarivo fa eraky Madagasikara hatrany amin'ny faritra lavitra any amin'ny izay ataoko hoe anteheran'ny famokarana any ka lakolosina lefa ny bankiera isam-pirenena ny ataoko hoe reny fanambarana reny ny saintsaina mila manana ary tena mila fanapahan-kevitra lehibe hoe afantoka any amin'ny lahara-pahamehana sy fampivoarana ny tena fandrosoana dia ny olombelona ny eto amin'ny firenena fa mampalahelo izany hoe tena mbola misy ny olona mikrosofahana maneran-tany eto Madagasikara. Raha tsy misy ny paikady endritra sy mangarahara ho simba tsy kelikely hatrany eo amin'ny lafiny ara-toekarena ary iomby ny fahasimbanana ara-piaramonina raha ny fanazavana hatrany ilaina ny fanovana ny politika fampiasam-bola maharitra amin'ny zavatra mamokatra famokarana mpiakatra ny ari-karena fa tsy anafarana lava ary fandraisana andraikitra fa tsy fanamby ivelany fotsiny mandavataona. Dia iny vaovao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola maro vaovao misongadina hoentina amintsika rehefa avy eo asaina fanajana renao tsy saraka aminay. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Avec la fibre de Yas, faire plaisir n'a jamais été aussi facile. Et oui, jusqu'au 30 septembre, pour l'achat d'une offre fibre home, gagne une offre fibrine en cadeau pendant 1 an. À offrir à tes proches. 1 an, 12 mois, 365 jours de fibre optique sans rien payer. Faites-leur plaisir. Connectez-les aussi dans ce Vidon Yas Store. Enfin, rentre vite, t'as compris. Ndao mamokatra aingana kokoa mba ahaleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara milina mahavita amin'ny toto-vary hatramin'ny 2.5 taona isan'ora azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora.
dia tavaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao mbola sainam-panajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany ny fanjakana fohibe no mandray ny fanapahan-kevitra rehetra ao amin'ny commune Nosy-Be hoy ireo mpanolontsaina ny tanàna tsy izay mpandroso ny vahoaka no ataon'ireo olom-boafity sy olom-botendry ny fotony fa izay mety amin'ny mpitondra ty Antananarivo ka mahatonga ny fomba fiasany ny toerana mandringa olona saina. Vao hitsakitsaka ny fisaraha-pahefana na ny séparation du pouvoir, tsy misy fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation amin'ny commune Nosy-Be hoy ireo mpanolontsain'ny tanàna. Ireo olom-boafidy sy olom-botendry ny fotony tsy afaka maka fanapa-kevitra raha tsy mahazo fankataovana avy amin'ny fanjakana fohibe na ny eo anivon'ny fiadidian'ny tanàna io na ny préfecture sy ireo fitaleavam-paritra isa-tokony. Fa iza ny fanjakana fohibe ny fahefana fa ireo tompon'andraikitra sasany ny fotony ihany koa manao izay azahoana tombontsoa manokana. Fikorotanana eo amin'ny fitantanana izay miantraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka. Omby mandalo aty amin'ny centre-ville aty misy ny ankizy mianatra, misy ny olo efa antitra mandalo amin'ny lalana io, hoentin'ny olo tompony le aomby mandalo amin'ny centre-ville sao de mandratra le vahoaka le aomby io satria biby zo. Ke io koa amin'ny le resaka kanaly ao Andavakitoko efa tsentsina kanaly io. Navoakanay le travaux d'urgence tato amin'ny conseil municipal nefa tsy mivoaka le arrêté mombamomba loray. Talohan'ny Pâques efa nagnano délibération zay mikasiky ny la plage satria mbala andra roe nangatainay teo indrindrandrindra ka lundi de Pâques mba ho an'ny vahoaka malagasy mba hifety amin'ny la plage nefa ny kosa tsy nahazo zay ary tsy niboaka ny arrêté hatram'izao fotoagna ny anty. Ny hatram'izao fotoagna ny malagasy tsy mahazo mijotso eo amin'ny la plage. Nagnano fety nandeha andavanandra tsy azo fa lasa ny vazaha mihitsy ny la plage jiaby rehetrarehetra. Arrêté ny tomobily manasa lalana, ny bajaji igny alaindro satria iny natiavandreo igny kosa igny boka misy agnarovagna kolikoly ambadimbadiky satria zegny tsy amrary ny famoagna izy ao tsy mipetraka tsara be igny mitiagna satria zegny kolikoly mbola tsy miala jusqu'amin'ny zao fotoagna. Manodidina ny 70 ireo fanapahana efa noloanen'ny mpanolontsaina munisipaly tamin'ity taona ity amerenana amin'ny laoniny ny tanàna Nosy-Be fa ny telo tamin'ireo ihany no nahazo ny fankataovan'ny préfecture raha ny fanazavana. Tsy fantatra ny antony ampiantonana ireo fanapahana hafa ary efa intelo miantona ihany koa ny préfet ao Nosy-Be no nangatan'ireo mpanolontsain'ny tanàna fivoriana sy fanazavana momba izay fa tsy tonga mandrakandroany raha ny faneho-kevitra hatrany. Anjakan'ny akamakama ao amin'ny tanàna Nosy-Be ho hatrany reto mpanolontsaina munisipaly ireto. Maro ireo trangana fantikan-dalàna tsikasitra ary nentina tena anivon'ny tompona andraikitra mahefa na olana eo amin'ny fananantany io fandroenana tsy ara-dalàna sy fanapara-pahefana fa very anjavony izany noho ny kolikoly. Ny fanjakagna mitondra tsika tsy dia mijiry ny raha atao efa nefa tompony ny propaganda fa ny fandrosoagna raha atao ary midradradrada ny fiaramiasa nino rombadiky mikoragna zegny nefa tsy zigny ataondro ato amin'ny bureau ato fa mba mitongilagna tegna mitongilagna ny kolikoly tegna mbola tsy miala. Hita taratra eto Nosy-Be fa ny mpitondra eto an-toerana dia tsy miraharaha ny vahoaka. Ny conseil municipal ndraiky zahay miheno avy aty fotony iny marigny raha marary amin'ny vahoaka dia io hoentinay miakatra aty amin'ny conseil ary anapanay délibération fa ny exécutif eto an-toerana dia matahotro roa any ambony na any amin'ny ministère na any amin'ny membre gouvernement io ihany io enondreo na avy any amin'ny région. Mikasiky solombavambahoaka ty an-toerana dia rehetra ny laniany mahadepute izy aloha mbala tsisy tatitra nazo ny vahoaka na ndray aza teto Nosy-Be. Ino maraha tapandroana amin'ny assemblée. Toerana stratéjika ho an'ireo mpandraraha sy te andraraha eo amin'ny sehatry ny fizantany ny commune Nosy-Be ka mahatonga ny fanjakana fohibe mitsabaka sy manaraka akaiky ireo fanapa-kevitra rehetra raisiny momba io tanàna io raha ny fanazavana. Rehefa tsy ho ajaina ny fitsinjaram-pahefana, rehefa tsy omena fahefana sy tsy atokisany ny fanjakana fohibe ireo olom-botendry napetraka amin'ireny toerana ireny, tokony esorina ka ny aty Antananarivo no mandray fanapa-kevitra mivantana amin'ny fanapa-kevitra ho fitsitsiana ny volam-bahoaka izay andaovana ny karaman'izy ireo. Eo ihany koa tokony tsy asiana fifidianana rehefa tsy omem-pahefana ireo olona voafidim-bahoaka.
Hito amin'ny vitrine du vakina karatra mandritra ny 3 andro ny bio Belamada izay anisan'ireo orinasa mamokatra vokatra natoraly ara-pahasalamana. Isy ny tolotra maimam-poana izay omeny ity orinasa ity ho an'ireo izay mitsidika ny trano heva hoy ny tompon'andraikitra ary azo tapakila amin'ny fisariana bisikileta iray ihany koa ireo izay mividy vokatra bio Belamada. Fanampanazavana. Anisan'ireo orinasa mandray anjara mavitrika amin'ny vitrine du vakina karatra andiany fa 7 izay atao eto amin'ny manoloana ny gara eto Antsirabe ny bio Belamada. Raha eo amin'ny resaka mahakasika ny fahasalamana dia maro ireo efa mahafantatra ity orinasa ity manerana ny nosy izay anisan'ireo orinasa mamokatra vokatra natoraly ara-pahasalamana vokarina profesora Matianina ary mandalo fitiliana amin'ny laboratoire. Mandritra ity vitrine du vakina karatra andiany fa 7 izay atao eto Antsirabe ity dia nitondra ireo vokatra marobe izay novokariny bio Belamada entina nomezana fahafahampoan'ireo mpanjifa hoy ny tompon'andraikitra ary tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny famoahana vokatra vaovao dia ity vokatra vaovao izay fanalana toka sigara ity. Ny zao vitrine vakina karatra zao dia manasa antsika any ambanivohitra rehetra any anjifa ny vokatra izay hoentiny bio Belamada ho aminareo eto Antsirabe atao anatin'ny vitrine vakina karatra. Raha ohatra ianao ka manana olana mety tsy ho voatanisa eto daholo ny karazana rehetra fa rehefa mahatsapa anao hoe manana tsy fahasalamana dia manantona ny point de vente ahitanao any bio Belamada. Misy koa ny manafaka toka sy sigara. Izy ity dia vokatra vaovao vao novokarin'ny bio Belamada ho anareo izay manana etaetany teo afaka amin'ny fisotroana toka sy ny fifohana sigara ary ny minaparaky ao anatiny indray mandeha mampiasa an'ity fotsiny ianao dia tsy te hierika antsony izay atao hoe toka sy sigara izay. Raha tena teo afaka ianao dia manantona ny bio Belamada mividy an'izay hoe manafaka toka sy sigara izay. Mandritra izao vitrine du vakina karatra izay atao eto Antsirabe izao dia misy ireo tolotra manokana izay omeny bio Belamada ho an'ireo izay mividy vokatra eto amin'ny trano heva misy ity orinasa ity izay azahoana tapakilaka mety azahoana bisikileta iray ary amin'ny alahady fa 14 ny volana septambra 2024 avy izao ny anaovana ny fisariana ary isy ihany koa ny tolotra maimam-poana ho an'ireo mitsidika ny trano heva raha ny fanazavana. Misy koa ato ny fitsapana tension sy ny fanaovana analyse na diabeta gratuit ho an'izay hoe vitrine vakina karatra izay ary misy ihany koa ny tolotra manokana izay atokana ho an'ny mpanjifa ato amin'ny vitrine vakina karatra dia ny fanomezana bisikileta mety azahoana bisikileta vaovao be ny fanjifanao ny produit ao anatin'izao vitrine vakina karatra izao. Raha mividy produit ato aminay zany ianao dia mahazo azay tapakila momba n'izay fisariana bisikileta hosariana amin'ny lahady izy io ho antsika rehetra eto amin'ny vitrine vakina karatra ka manjay anjara ato amin'ny bio Belamada dia mahazo an'izay fisariana bisikileta izay. Raha ohatra kosa ianao ka tsy mividy afandraisana anjara fa te hividy tapakila fotsiny dia 5,000 ariary ny fandraisana anjara. Ny toerana ahitananay ato amin'ny vitrine vakina karatra dia eo amin'ny tsangam-bato ianao mepita ohatrany hoe roso eny amin'ny gara dia avy aty amin'ny partie gauche jereo fa misoratra stand hoe stand numéro 162 sy 163 ahitanao soratra be hoe bio Belamada. Io hitantsika amin'ny sary io ny stand ny bio Belamada ato amin'ny vitrine vakina karatra dia manasa antsika rehetra ny ambanivohitra rehetra any ho tonga amin'izao fandalovan'ny bio Belamada zao. Araka izany dia hita eto vitrine du vakina karatra mandritra ny 3 andro ny bio Belamada mampiranty ireo vokatra ara-pahasalamana natoraly izay nivokariny ity orinasa ity ary misy ihany koa ireo vokatra vaovao entina nomezana fahafahampo an'ireo mpanjifa ao anatiny izao hetsika izao. Tanora andiany fahatelo ny salotra ny anarana miarina vita fianarana mikasika ny dietetika hospitalière sy andiany fahaenina misalotra ny anarana fanilona anaraka ny lalam-piofanana assistant dentaire avy eo anivon'ny IOSTM Mahajanga no nizaraina diplôma licence ary afaka miatrika asa avy hatrany. Anja Robert. Afaka miatrika asa avy hatrany manampy isa ireo Matianina eny Antsehatra izy 13 mianada izay navita fianarana mikasika ny assistant dentaire sy ny diététique hospitalière teo anivon'ny IOSTM Mahajanga ireto izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandron'ny Zoma 12 ny volana septambra 2024. Androany zany dia andray lehibe eo amin'ny sekola Institut d'Odontostomatologie tropicale de Madagascar. Satria namoaka ny andiany fahaenina indray ny atao amin'ny lalam-piofanana assistant dentaire ary andiany fahatelo ny ao amin'ny lalam-piofanana diététique hospitalière mpianatra eo amin'ny 13 ny fitambaran'izy ireo ny 5 avy ao amin'ny diététique hospitalière dia ny ambiny ao amin'ny assistant dentaire avokoa
dia navita ny fiofanana izy ireo zany atao anatin'ny telo taona dia nanao pabe maso ny vokam-pikarohana izay nataony zay azahoany ny diplôme licence professionnelle en diététique hospitalière na licence professionnelle d'assistant dentaire qualifié. Ny assistana dentaire dia afaka manampy ireo mpitsabo-nify matianina eny amin'ireo toeram-pitsaboana nify sy ny ativava raha toa ka natao ho mpanory ny sakafo azo hohanina na tsy eny amin'ny tobim-pahasalamana ho an'ireo olona misy aretina mitaiza azy kosa ny asa ho an'ireo nahavita ny fianarana mikasika ny diététique hospitalière. Fiofanana mila fikirizana sy fahazotoana no nazahoana vokatra toy izao ka nahatratrarana ny tanjona hoy ireto tanora vao nivoaka ireto. Fianarana eo amin'ny tontolo ny dietetika moa zany le izy tsy dia hain'ny olona fa nefa hitako hoe ilaina be le izy satria ny resaka fahasalamana ara-tsakafo no tena kirakirainay ny mijery hoe inona no mety amin'ny olona arakaraka ny sahaza azy ny sakafo mety aminazy. Ny afatra ho an'ny tanora indrindra ho an'ireo izay voakabaka hoe safidio tsara ny zavatra atao dia tonga soa atao amin'ny OSTM ho an'izay liana hanampy olona amin'ny fahasalamana. Ny fikirizana sy ny fahazotoana ihany dia mitakezaka lehibe ho an'ny mpianatra dia mila tanterahana ilay nofinofy ao anatinao. Toy izao manaraka izao kosa ny fanazavana ho an'ireo izay manam-paniriana ny anaraka ny lalam-piofanana eo anivy ny USTM. Vao nivoaka tsy ela ny vokatra mpanadinana baccalauréat andraizantsika zao ireo mpianatra vaovao eny amin'ny université dia ireo mpianatra miditra ao amin'ny manao ny assistant dentaire na ny diététique hospitalier zany dia ireo mpianatra efa navita PACES teny ambondrona zany hoe efa manana reo le notion médicale zany amin'ny ankapobeny aloha dia zay ireo vao miditra makeny amin'ny USTM L2 avy hatrany dia manaraka ny fiofanana araka an'izay safidin'izay amin'izay. Nasehon'ireto mpianatra ireto tamin'ny alalan'ny fanomezana ny fankasitrahana ireo tompona ndraiky resantsokajiny teo anivy ny USTM. Fitimy famaly ho an'ny rotonta satria dia nahazo tensiomètre sy mari-pahatsiarovana entina miasa avy amin'ny sekoly ihany koa izy 320 mianadahy ireto. Taorian'izay dia nomena ireo promotion zandriny ny fanevan'ny sekoly teto ho mariky ny fitohizan'ny fiofanana ho an'ny andiany manaraka eo amin'ny tontolo ny assistana dentaire sy ny diététique hospitalière eo anivy ny USTM Mahajanga. Dia iny maresaka irasan'ny pirenena indray tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny raha-pitsondray veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.